La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, Manulchano, Ni Fampalalamba Vao. safidy tsara indrindra. Fepetra maromaro mifeny fiomanana mialohan'ny fividianana na ny pré-campagne no tsy voahaja ny candidat sasasasany hatreto. Isan'izany ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana, fa eo ihany koa ny fampiasana fitaovam-panjakana. Rapitsy no tanterahana ny famerenana ny fanadinana CPE. Ireo ivitoeram-panadinana 12 tsy navita izany fa 14 ny volana aogositra lasa teo. Ny tombo 12 faingo raika amin'ny 20 isanjato kosa nisan'ny mpiadana amin'ireo fanadinam-panjakana BEPC amin'ity taona ity raha no hanina taon'ny taona lasa ho an'Antananarivo renivohitra. Tsy ampy ho an'ny tsena anatiny hitsony ny vokatra kafe eto amintsika raha toka isan'ny nanondrana izany betsaka i Madagasikara 30 taona tany aloha. Ny tsy fisian'ny politika ho an'ny famokarana sy ny fambolena no isan'izany raha ny fanazavana azo. Ny fanamboarana échappement izay no asa miavaka tolotra anao anatin'ny fampirahalam-bavao androany. Antsipirin izay moa izay hitanao ao amin'ny tapany faharoan'ny vavao. Maresaka iresa-pirenena, olona roa no maty ary 12 naratra vokatry ny tifitra vahararaka nataona lehilahy iray nandritra ny fifanana jeu vidéo tao Jacksonville, Floride. Namoa ny tena avy hatrany ilay tompon'antoka avy eo. Ny antsipirin ireo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy izy dia nitokantranonay amin'ity alina ety. Tsy diso anjara amin'izany ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Nanomboantsika ny vaovao aza dia misedra olana eo amin'ny tontolon'ny tsy fananana kianja sy ny lalana ny commune Soavinandriana Itasy. Hitondra vahaolana amin'izany ny filoha André Rajoelina amin'ny alalan'ny IEM nanome toky ny vahoaka ihany koa izy fa ampandrosan'ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy. Henri Florian. Isan'ireo commune misedra olana amin'ny tsy fananana toeram-panatanjahantena ny commune Soavinandriana Itasy. Olana iainan'ny vahoaka ihany koa ny lalana sy ny tsy fananana foto-drafitr'asa ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Ny anay zany dia le terrain io zany no angatanay mihitsy mba ho tonga dia atolotra anay nareo mpitondra fanjakana tsy mandroso mihitsy ny tanàna raha tsisy terrain satria ny olona lasa any alavitra be any dia zay ny zavatra mba angatahana aloha zay. Lalana madinidinika aloha dia efa tsy resahana tsony ny fahasimbany ny tokony amboarina daholo zany rehetrarehetra zany. Sy ny olana sedreny vahoaka aloha zao dia tena le tanora ho avy mihitsy zany no potika satria ny sport natao hoe fitaizan-tena rabatana mihitsy. Nefa moa ny terrain dia bodony manana io dia tsy dia tena ary mampalahelo ny fona tokoa ny zavatra io fa roa koa ny lalana dia tena mampiteny mona izy le fitenena izay. Vahoaka maro hatrany no tonga namalo ny antso nataon'ny filohan'ny UEM André Rajoelina noana tamin'ny vahoaka ny Soavinandriana ny tenany androany. Fotoana izay nanazavana ny vina mpampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana aingana. Araka ny fanazavana, vonona ny anarana ny Madagasikara ary ametraka fanambohan'ny vahoaka malagasy tsy hankanavaka ny tenany na mafisiny hatrany ny fanohanan'ireo fikambanana sy antoko politika samihafa toy ny malagasy sy miara-miainga. Betsaka ihany koa ny antoko manohana atsika satria dia tanteraka hoe ny antoko izay mifaninana amin'ny mpitondra ankehitriny dia kandidara ihany ny toanana. Anisan'izany ao anatin'ny armada dia teneniko anareo fa ny olona nifaninana tamintsika faharoa tamin'ny fividianana farany teo
dia manohana antsika ankehitriny dia ny docteur Jean-Louis Robinson dia manohana antsika izy a tompolahy tovovavy. Ny candidat fahatelo tamin'ny fifidianana farany teo, ny candidat ny MMM Ajo Andrinanaravelo dia manohana antsika ihany koa tompolahy tovovavy. Vonina ny hainy etaetan'ny vahoaka ary amany olana samihafa ny filomanorina ny UM raha ny fanazavana. Mpitondra manina vina, tanora sy tia tanindrazana hitondra makany amin'ny fampandrosoana aingana sy azo ametrahana fatokisana ny olain'ny vahoaka raha ny fanazavana. Raha tsy manana mpitondra tena tia tanindrazana tsy mitsinjo ny be sy ny maro mitsinjo ny vahoaka. Za ray aman-dreny lazaiko anao tena tia ny vahoaka malagasy, tena tia tanindrazana matoa mijoro sy miverina eto androany dia hanavitra ny firenena, hanavitra ny Madagasikara. Dia ametrahana ny fatokisana fefa ela zay ny rivotra ny ainana teto teo aloha zay fa mate iova rivotra ny vaovao ny malagasy dia ianao ny fantatray fa vita n'izany zavatra izany. Azo ataony mampandroso any Madagasikara raha ny fanazavana na tsy misy aza ny famatsim-bola avy any ivelany na mpanantenany ihany koa ny hijery ireo olana fototra marary ny vahoaka ankehitriny toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fananana asa ho an'ny tanora. Nofaranany tamin'ny fitsidiana ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny toeram-panaovana fanatanjahantena ao amin'ny sekoly katolika Andia ny Toasoavinandriny. Fepetra maromaro mifeny fiomanana mialohan'ny fifidianana ny pré-campagne no tsy hajain'ireo candidat sasatsasany hatreto. Isan'izany ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana fa eo ihany koa ny fampiasana ny fitaovam-panjakana. Michel Arnarzon. Tsy voalaza ny lalàna ny zavatra azo atao sy ny tsy azo atao anatin'ny fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra raha nambaran'ny CENI nefa dia mahatany demokratika ny Madagasikara dia ny fenitra iraisam-pirenena no arahina. Ireto avy zany ny zavatra azo atao ary tokony ho ataony candidat ho fiomanana mialohan'ny fampelezan-kevitra na amin'ilay antsoina hoe pré-campagne. Voalohany aloha dia ny fanambarana amin'ny pomba ofisialy amin'ny vahoaka ampahabe maso ny filantsahako fidiana efa iainantsika zany amin'izao fotoana izao. Zavatra faharoa azo atao anatin'izany fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra zany pré-campagne dia ny fitetezam-paritra anetsiketsehana na ananganana raha mbola tsy misy ny antoko farany. Zavatra fahatelo azo atao ary tokony ho atao amin'izany pré-campagne na fiomanana mialohan'ny fampelezan-kevitra zany dia ny fampahafantarana ny vinam-piarahamonina na ny projet de tsy mbola tokony hisy ny filazana ny hoe fidio tsy tokony mbola hisy ny fitondrana t-shirt ka misy soratra hoe fidio rahana na fidio rahana. Arak'izany ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny maha-kandida ny fitetezam-paritra hanetsehana ny mpifidy ny filazana ny vinam-piarahamonina. Tsy tokony hivoana amin'izay ny resaka tokony ho ataon'ny kandida rehefa mamory vahoaka amin'izao fotoana izao mbola tsy amtomboa ny fampelezan-kevitra izao. Notsipihan'ny CENI ihany koa tsy tokony ampiasaina ny fitaovam-panjakana, olo-panjakana, volam-panjakana tahaka ny zavan-tranga omaly tany fianaran-tsoa izay nampiasain'ny filoam-perinasa ny fahitalafi-panjakana ao amin'izay fiomanana mialoha ny fifidianana izay na ny pré-campagne ny lazana ny laharana ny salora mandritry ny fifidianana. Etsy ankilany dia mikanto ny nambaran'ny filoha-hevitry ny CENI ny fotoana ny tenenana rehetra nanomboka tamin'ny famoahana rapomba ofisialy ny lisitry ny kandida sy ny laharana misy azy ao anatin'ny bilita tokana. Isan'ny candidat satria ny ora tsy mitombony 24 heures ihany. Raha ohatra ka ataontsika hoe folo ny candidat mety ho bebe ny anazy. Raha 9 ny candidat mety mikena dia arakaraka ka izay le égalité. Nahoana ny sasany moa nasianao ihany rapitso fa rehefa niteny anankiray androany dia tokony hanana zoe-teny koa zany le anankiray androany na raha izy moa no teny aleo na récupéreko rapitso satria zay le resaka teo hoe manomboka le 27 zany dia efa mikompte ny antsoina hoe temps de parole sy ny temps d'antenne mbola tsy propagande akory zany fa à partir le 27 août zany hoe voafantatra fotsiny le candidat dia manomboka ny ampitsony iny dia efa miasa le ANSM manisa ny temps de parole sy ny temps d'antenne ny tsirairay avy dia tsy maintsy mampiatra le principe d'équité sy ny principe d'égalité ao anatin'ilay. Hatreto dia miandry ny rehetra amin'ny fepetra ho raisy ny CENI izay maka ny anjara asany ANRCM ihany koa manoloana ireo fanjikana fepetra maromaro ataon'ireo kandida sasantsasany. Raha tsy haivany 30 andro mialohan'ny fifidianana no manomboka ny fampelezan-kevitra izany hoe ny fahavalo ny volana oktobra hatramin'ny 15 ny volana novambra amin'ny sasakalina.
Ankoatra ny fanapa-kevitra amiana tsy maintsy ho raisina ho tombotsoa am-pirenena. Ny fanohizana ny politika am-panjakana no andraikitra goavana sahany ny filoham-pirenena mpisolo toerana izay andray fahefana tsy ho ela. Tsy tokony isy kosa ny famatorana ny firenena amina fifanarahana maro samihafa. Fezora Valy. Ny anjiny fahenina amby efapolo amin'ny lalam-panorenana ihany no lalàna mametra ny fametrahana ny filoham-pirenena mpisolo toerana eto amintsika. Andraikitra izay sahany ny filohan'ny antemeran-doholona noho ny filoham-pirenena ilatsaka ho vidiana. Tafiditra amin'ny andraikitra sahany raha ny fanazavany mpahay-lalàna na ny taniana, ny fanohizana ny fitantanana sy ny fanatanterahana ny politika am-panjakana ankapobeny. Sisy lalàna mazava hoe inona tokoa moa ny atao hoe asa ny filoham-pirenena isan'andro. Na koa hoe nisy andinin-dalàna na didim-panjakana manazava an'izay. Hatreto koa tsy mbola misy ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy ny lalam-panorenana. Araka fahafantarako azy manazava tsara ny momba an'izay. Tsy mametraka politika vaovao. Izay zany anisan'ny fipetra voalohany. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny fanatanterahana na famitana hatramin'ny farany ireo asa izay efa natomboka. Zany hoe mety misy efa fanapa-kevitra andala mpanatanterahana dia tohizana ny fanaovana an'izay. Ary fahatelo farany dia ny raha maika izay ataoko hoe ny tsy fandraisana fanapa-kevitra dia mety hiteraka ataontsika hoe fisavorovorona na voka-dratsy eo amin'ny firenena. Etsekelany tsy tokony amatotra ny firenena amina fifanarahana samihafa ny filohan'ny antemeran-doholona isolo toerana ny filoham-pirenena. Misy amin'ireo andininy voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ihany koa nefa no tsy azo ampiarina. Tsy manana fahefana ny nomeny vahoaka azy mitovy amin'ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka dia tsy manana izay fahefana azy ka tokony tsy mahazo mihitsy izy zany manao engagement ho an'ny fitondram-panjakana. Ohatra fotsiny hoe manao fifanarahana vaovao ao amin'ny fanjakana na eto an-toerana na eo amin'ny setra iraisam-pirenena. Ohatra amin'izany ihany koa ohatra hoe tsy tokony manao fanendrena olona vaovao na fanesorana olona teo amin'ny toerany ny olona izay misolo toerana ny filoham-pirenena. Tsy azony atao araka izany ny manendry Praiminisitra vaovao araka ny anjininy faefatra amby dimapolo sy fahazato amin'ny lalam-panorenana. Tsy azony atao ihany koa ny mandrava ny antenimieram-pirenena araka ny anjininy faha-enimpolo. Tsy tokony hisy ny fitsipaham-pitokisana voalazan'ny anjininy fahatelo amby zato amin'ny lalam-panorenana. Ankoatra ireo, isan'ny tsy azon'ny filoham-pirenena mpisolo toerana atao ny miroso amin'ny fanovanana ny fanitsinana lalam-panorenana lazainy ny anjininy faharoa amby enimpolo amby zato sy fahatelo amby enimpolo amby zato ao amin'ny lalam-panorenana. Mbola tsy voalaza anatin'ny lalam-panorenana malagasy ny lalàna mifehy ny fampelezan-kevitra mialoha sy ny fametrahana ny mangarahara ny vola ampiasain'ireo kandida mandritra ny fotoanan'ny fividianana antony tsy ahafahana manao na inona raha ny hevitra avy eo anivon'ny hetsika roy. Mampiona Rakotoarson. Betsaka ireo lesika tokony harenina amin'ity fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ity, izay lasa miteraka resabe sy tsy fitovian-kevitra eo amin'ny vahoaka sy ireo olona ho vidiana. Anisan'izany ny lalàna mifehy ny fifidianana mialoha, mandritra ary aoriana ny fifidianana, izay ahitana fahabangana ka manome vana ny fanararaotana raha ny hevitry ny avy ao amin'ny hetsika roy. Misy ny kandida mahazo tombony, misy ny kandida tsy mahazo tombony. Dia ao anatin'ilay principe na égalité sy inclusivité zany lasa sy traitement ana kandida tokony hitovy dia misy lasa mahazo tombony dia misy tsy mahazo tombony. Izay zany ny lesika. Io ihany koa hoy izy ny tsy fisian'ny lalàna mifehy ny fangaraharahan'ny vola ampiasain'ny kandida tsirairay miatrika ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana izay efa tokony nofaritana hatreny am-boalohany. Tokony isy amin'ny plafonnement dia tokony isy ny lalàna mametra tsara hoe inona avy ny azo atao anatin'izany pré-campagne zany dia 4 volana ilay pré-campagne sa 4 taona ny pré-campagne dia vola tokony ahoana ny ampiasain'ny kandida ao anatin'izany. Dia nitakina koa hoe tokony ny compte bancaire iray ny ampiasain'ny kandida izay lotsaka zany hoe timpony ny compte ao anatin'ity élection anankiray ity dia ahafahan'ilay samifina bionko mijery ohatrina vola atao anatin'ny compte. Raha ny lalàna velona no arahana dia tsy azo atao ny manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana voafaritra ao amin'izany fa indrindra ny mampiasa fitaovam-panjakana entina tanterahana izany.
Tsy vitan'ny fanentanana ambava fotsiny ihany fa anisan'ny fitaovana iray mety ahomby amin'ny fomba entina hanentanana ny olona hifidy ny fampitana izany amin'ny alalan'ny sary mihetsika antony indrindra nisy ny fampifanana tanora vao misondrotra mpamokatra horonan-tsary mampiona Rakotarsandra. Singa iray ahafahana manamaro toerana ny mpitondra iray voafidy ny fahavitrihan'ny vahoaka nandray anjara amin'ny fifidianana indrindra ihany koa amaritana ny fisian'ny demokrasia na tsy amin'ny firenena iray. Raha tsy ahivina ny tantaram-pirenena azo lazaina ho miena hatrany io tapahavitrihan'ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny fifidianana io. Ny tsy fahampian'ny fanentanana no anisan'ny fototra iray lehibe mahatonga izany hoy ny avy ao amin'ny tetikasa fanoa na ny fifidianana andraisan'ny olom-pirenena andraikitra izay mila hatsaraina kokoa ny fomba fanatanterahana izany. Dia voalohany indrindra izany tanora no ezahana mpandraisana anjara satria tanora samy tanora izany mora kokoa no mifandresy lahatra rehefa misy fanentanana tao ary faharoa ho an'ny tanora dia efa fantatritsika fa io resaka sary mihetsika io izany anisan'ny fitaovana anankiray mora manintona andry zareo dia izay no nahatonga ny hoe any anatin'ireny izany no asianan'ilay fandresen-dahatra amin'ny fampandraisana anjara. Samy nilaza ireto tanora fa tsy ho mora ny asa fandresen-dahatra ny olona indrindra fandraisaka fifidianana manoloana ny fahadisom-panantenana izay niainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fahantrana lalina misy amin'ny firenena malagasy izao. Sarotra ihany aloha ilay izy tena sarotra mihitsy ny mandresa lahatra ilay izy fa ny hitako aloha izany dia tsara ilay formation natao taty satria mora ampitana an'ilay olona kokoa amin'ilay fanentanana na ny momba ny hira na ny momba ny sary mihetsika ohatra izao dia moramora kokoa no hanentanana an'ilay olona amin'ilay izy fa tena sarotra. Ny manao film amin'izany dia tsy tonga dia omenan'ny olona daholo hoe rehefa hifidy ianao dia izao mila ataonao fa mila voadona aloha ny ao am-pon'ny olona mila le fihetsem-pon'ny olona le émotion dia mila voakitika kely izay zava-dehibe. Nandritry ny efatrandro izay no nampiofanana azy ireo mba hananan'izy ireo traika efa tsaratsara kokoa ahafahana mamoaka zavatra tsara sy mafonja entina mandresy lahatra ny mpiarabelona ampitombo ny tany fahavitriana mifidy. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia raha pitso no anatanterahana ny famerenana ny fanadinana CEPE ho an'ireo ivitoeram-panadinana 10 izay tsy navita izany fa 14 ny volana aogositra lasa teo. Ny tombo 12 faingo 120 isanjato kosa ny isan'ny mpiadana ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC amin'ity taona ety raha noharina tamin'ny taona lasa ho an'Antananarivo renivohitra miantarandriana. Ireto avy ireo ivitoeram-panadinana 10 anatanteraka ny famerenam-panadinana CEPE rampitso. Ho an'ny Cisco Anosibeanala, CEG Ambalaomby, Antandrokomby, Ampasimaneva, Niarovana, Tsaravinany, Ampandroantraka, Tratramarina, Ambatoaranana, Longozabe, Ambodimerina, Fenoarivo, Morafeno 2, Mahela, Marimitety. Ho an'ny Cisco Sambava, CEG Anjakoveratra. Entsekilan'izay efa anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanatontosana ny fanadinam-panjakana BEPC ny eny anivon'ny Cisco ankehitriny. Nahitana fitombonany tany mpanadinana BEPC tamin'ity taon'ity raha noharina ny taona lasa ho an'Antananarivo renivohitra. Izany hoe mitotaly 5,770 sy roa alina izany ankehitriny raha toka 2,770 sy roa alina ny taona lasa. 5,770 sy roa alina no nanao ny safidy ana ny option A ary 5,770 no nanao ny option B. 10 taona ankilany zandriny indrindra amin'izany raha toka 5,70 taona ny zokiny indrindra. Mbola miandry ny data rehetra hoe rolovina no angalana ny lazahady rehefa nylazahady moa rehefa azo tonga dia alefa ny polisy fa tsy tazonina any dia alatsinainy maraina mihitsy izay voalaina any amin'ny polisy. Mbola eo mbola volana an'izany mihitsy izany dia ohatran'izay koa fanomanana ny amin'ny toen'ny asa rehetra hoe mitoy avy hatrany ny fitsarana ny taratasy-panadinana dia rovina indray izy ireo no atao ny transcription rehefa didirana mety mpianatra ny misorsay vinavinaina ho any amin'ny alatsinainy fahafolo volana septambra no nanovana izay dia mandraka voaka ny voaka-panadinana. Miisa 2,30 ny fibe-panadinana BEPC ho an'Antananarivo renivohitra hatrany. 1,80 sy 900 ny efitrano-panadinana, 7 kosa ny fiben'ny fitsarana. Ny fahatelo 4, 5 sy 4 ny volana septambra izao raha tsy ahivina no tontosaina ny fanadinam-panjakana io.
tontolo ny fanadinana fanjakana izay hatrany dia nizotra mpilaminany ny fanadinana baccalauréat taranja fanatanjahantena izay nanomboka tamin'ity androany ety. Nisy tamin'ireo mpiadina tsy nafantatra ny fisiany izay fanadinana hoe tanomboka androany. Mbola afaka miatrika ny fanadinana nefa izy ireo hatramin'ny fafitony volana septambra ho avy zao raha ny fanazavana. Mikael Ramalona. Nanomboka tamin'ny 7 maraina ny fanadinana baka taranja fanatanjahantena tamin'ity androany ity. Ho an'ny teto Mahamasina dia ireo toeram-pampianarana amin'ny boriboritany 9 no ifandimby anao izany hatramin'ny andro famaranana ny taranja fanatanjahantena amin'ny 7 ny volana septambra. Nizotra ampilaminana kosa izany raha ny fanazavan'ny lehibean'ny fitoeram-panadinana. Naty eo ary nefa fampetsona dia mbola misy ihany ny ankizy izay mbola tsy tonga. Ny akapobe moa zany ny fitsinjaran'ny fanadinana ara-panatanjahantena dia misy centre maromaro eto Antananarivo. Ny anay manokana moa zany eto amin'ny centre Rabearivelo dia eo amin'ny 7 mahery kely eo ny kandida. Raha ohatra ianao misy olana zany tsy nampahanao tamin'ilay fotoana tokony nanadinana, olana misy fanamarinana ara-dalàna dia mbola entanina zany raha mbola tafiditra ao anatin'ilay daty izay tokony hanadinana dia mandalo aty amin'ny centre ianao miaraka amin'ny taratasy fanamarinana. Maro ihany koa ireo mpiadina tsy nahafantatra ny fiantombohan'ny fanadinana baka taranja fanatanjahantena androany ka tsy mbola naka ny convocation taranja fanatanjahantena. Ho an'ireo tsy mbola nahazo izany dia ety Mahamasina ihany no alaina izany amin'izao fotoana ny fanadinana izao. Ireo kandida tsy miankina no nanana olana tamin'izay resaka convocation izay. Ny antony hoe sao naka convocation za koa taka nianatra foana zany dia tsy dia afaka mbola nisy examen atao. Tamin'ny anona voalala tamin'ny lakamisy dia nisy fahatarana kely moa za koa mbola misy examen ataoko izay dia za candidat libre dia tsy dia nalala fa manao kogo tsotra fotsiny. Hitoy amin'ny taranja lomandro ny fanadinana ny voalohan'ny volana septambra izao. Amin'ny 7 septambra kosa no ifarana ity fanadinam-panjakana taranja fanatanjahantena ity. Atolotra anao indray ny pejin'ny dokavarotra aorianany izay natanao ny fanazavana ny maso samihafa ny akora simika izay ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny déchets radioactifs. Eo ihany koa ny asa miavaka aniozany fanamboarana échappement izany. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fidque numéro 1 malagasy. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Étudiant L3, un main ou M2 dans les filières en rapport avec les métiers de la banque, ABM Scholarship, c'est pour toi. Dépose tes dossiers du 1er au 16 septembre dans ton université ou chez Accès Banque Madagascar. Pour plus d'infos, sois des nôtres à l'événement de lancement du 1er septembre à partir de 14h à l'AFT Andavamambe. Au programme, découverte des métiers de la banque, orientation, par questions, divers ateliers, dépôt de dossiers et animation DJ. Saisis ta chance. Info line 22 322 34. Accès Banque Madagascar, construis ton avenir avec nous.
して殺したんですか？生まれてこない方が良かった人間というのは世の中にいるんです。会うたびに言うことがコロコロ変わるもんだから。どんな人でした、三角さんって。高橋自身の恨みとか憎しみとかはなかったです。それが逆に不気味というか。来てたわね。娘さんじゃなかったの？あなたみたいな弁護士が犯罪者が罪と向き合うのを邪魔するのよね。なんで裁判長にハガキなんか出したの？憧れていたんですよ。人の命を自由にって。危険だな。川崎社長強盗殺人事件に証言。Araka ny bande-annonce hitantsika teo iny troisième meurtre izay indray no horonan-tsary rahantsika anio alina amin'ny folo ora latsaka folo eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia mbola miteraka ayay amin'ny vahoaka malagasy sy ny fiarahamonim-pirenena. Ny sasatsasany moa momba ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra amin'ny andevenana ireo déchets radioactifs eto Madagasikara. Manazava ny mahasamihafa ny akora simika ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny déchets radioactifs ny tompona andraikitra iray ao anatin'ny ministera ny tontolo iainana fanadinina Rarsona Yamdry. Tsy ampy ampisinda ny ayay ny fanazavana avy amin'ireo tompon'andraiki-panjakana momba ilay tatitry ny filan-kevitry ny ministra ny amin'ny andevenana ireo déchets radioactifs eto Madagasikara satria efa nisy ny tranga nitovy tamin'izao tamin'ny fiandohan'ny taona 2007 hoy Razafindrazaka Fleuris filohan'ny fiarahamonim-pirenena mima any amin'ny faritry diana iny. Sao dia misy zavatra hafa mivady ny zavatra io satria ohatrany mampatsiaro zavatra nisy tamin'ny fotoanan'ny gouvernement Ravony ny fitadiavana financement parallèle. Dia tamin'ny resaka reny dia hoe misy na nisy aza ny déchets toxiques, déchets chimiques, déchets tsy fantako inona intsony izay manapoizina fiainan'olombelona, fiainan'ny biby, fiainan'ny zavatra anaty ranomasina dia ohatrany nahagaga fa tamin'ny fotoana reny 93 94 nisy trondro maty foana tamin'ny iny ranomasina manodidina Tamatave sy ambadika ato ity. Sao dia nisy ihany angamba ilay zavatra fa natao tambanimbady tany tsy adalàna fa tamin'izay toraka tia natao nivon'ny conseil des ministres mihitsy hoe ampidirina ny conteneur anaovana ny déchets radioactifs. Manazava ny atao hoe akora simika fampiasa amin'ny fiainana andavanandro raha ilo manana Marthe Delphine, chef de service de la gestion des pollutions urbaines et rurales ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Izay vao avy navita ny dinikasa iraisan'ireo tompon'andraikitra isa-tokony eto amin'ny firenena anentanana sy arovana amin'ny mety ho voka-dratsy ny fampiasana akora simika eo amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana tamin'ny farany herinandro lasa teo. Ny akora chimique zany na produit chimique aloha dia tiako ahitsy tsara mihitsy hazavaina fa izy io dia iainantsika isan'andro. Zany hoe ianao vao mifoara dia vao mampisy menaka amin'ny tarehy, borosy kiraro, tout ça, sakafo rehetrarehetra hohaninao, ny akanjonao, misy produit chimique daholo reny fa tsy hitantsika le fehany satria zavatra soa ny avoakany. Nefa koa izy mamoaka ratsy eo amin'ny fahasalamana rehefa tsy voakady zany na ny tontolo iainana misy azy na ny rano sotonana na ny rivotra iainana. Tsy mitovy ny fiantraikan'ny akora simika sy ny déchets radioactifs eo amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana. Antony izay nanavahan'ny programme des Nations Unies pour l'environnement mazava tsara azy ireo. Fa nampanazavana hatrany ataon'ny Rahaely manana Marthe Delphine, chef de service de la gestion des pollutions urbaines et rurales ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Ny radioactif, produit radioactif zany dia zavatra mahery vaika be raha oharina izy amin'ny akora chimique. Noho izany zany dia tena navahan'ny programme des Nations Unies pour l'environnement ny akora chimique. Zany hoe zavatra mampatahotra daholo koa le izy satria raha mampiasitsika akora chimique ohatra DDT nge akora chimique, mercure akora chimique, samy efa hita ary boribory fa manimba ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olona ireny satria cancérigène. Fa ny radioactif dia tena manapotika fa kosa tsy natao ao anatin'ny programme des Nations Unies pour l'environnement izy fa tena hoe agence internationale no manao azy izay basé any Autriche zay zany ary misy centre na institut nucléaire izay ENECAT, INSTN no miandraikitra azy manokana. Raha tsy ahivina
tapaka nandritra ny dinikasa momba ny tetikasa kemobs ny ampidirana ao anatin'ity tetikasa kemobs ity ny ministeran'ny rano, ny jono, ny vola sy ny tetibola, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ary ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ampivelatra bebe kokoa ny sehatry ny fanabeazana sy fampahafantarana ny vahoaka ny loza mety ho azo ateraky ny fampiasana ny akora simika eto Madagasikara. Tontolon'ny toe-karena dia tsy ampy ho an'ny tsena anatin'ny mpisony vokatra kafe eto amintsika raha toa ka isan'ny nanonana betsaka indrindra i Madagasikara 30 taona tany aloha. Ny tsy fisian'ny politika ho famokarana sy ny fambolena no isan'ny anton'izay ho ny vahiny nasana tao amin'ny fandaharana Journal de l'économie omaly miantarandriana. Mitotongana ny sehatry ny kafe eto Madagasikara. Mahery ny 30 taona lasa raha nanana ny toerany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny kafe vokariny eto amin'ny Nosy no ny fanondranana betsaka izay nahatratra mehery ny 3,9 taona tahaky ny taona 3,700. Ankehitriny lasa i Madagasikara indray no manafatra kafe avy any ivelany noho ny tsy fampiny vokatra ho an'ny tsena anatiny araka nambarany vahiny nasaina tao amin'ny fandaharana Le Journal de l'économie teto amin'ny Kolo TV omaly. Fa amin'izao fotoana izao araka ny renseignement azo zany tena mampalahelo fa ny consommation locale eto Madagasikara amin'izao fotoana izao aza tsy ampy le kafe vokaritsika fa misy kafe avy any amin'ny Komeza tahaka ny Ouganda hitanay midina ao amin'ny Port Voemaro dia andeha ho antsika ty a Madagasikara. Ny kafe avy eto Madagasikara dia lafo be ny vidiny toy izay le kafe amin'ny tsena iraisam-pirenena. Zay mahatonga ny sasany mahatafiditra kafe ity satria atsika mambra Sadek sy ny Komeza sy ny sisa dia hitan'zareo le fay dia tsy mandoadoanina zareo dia moramora le kafe miditra aty toy izay le kafe vokarina eto. Teboka maro no antony fitotonganany tontolon'ny kafe io raha nambarany hatrany. Misongadina amin'izany ny tsy fananana ny politika ny famokarana. Amin'izao fotoana izao mihoatra anao fa ny Ethiopiana dia mamokatra eo 500 à 600 000 tonnes d'arabica fa tsy robusta fa arabica. Dia hitanao zany atreza fa le manana politika agricole zareo raha ampitahana amintsika zany hitanao enao ihany le resaka fa Ethiopia afaka mividy bohimy cash amin'izao fotoana izao fa ohatrany tsy azony eritreretina zany tamin'ny fotoana izay tao amiko tsy misy zany amiko politique nationale agricole zany aty Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy haiko ny mahatonga le izy fa tokony ho isy politique nationale agricole mikasiky ireo produit de rente zay anagnatsika fa ny fahitako azy ny tokony ataontsika mialatsiny tsy hanao recherche tsony atsika fa tokony hiezaka zany ohatrany ataon'ny Zaire amin'izao fotoana izao Congo amin'izao fotoana izao mividy miezaka manao négociation zany amin'ny Brésil mba tahaka ny ataon'ny Rwanda mijery le bouture fa recherche taty aoriana zany efa tsara dia manao replanting atsika amin'le tany mpamokatra kafe ireny fa tsy verina anao recherche anao ina dia azo afarina ny ireny. Ny taona 2014 araka ny antotanisa teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny tontolo iainana tsy misy afa-tsy 507 taona ny kafe naondrana. Mikasika ny kalitao kosa robusta avokoa ny 5,9 ny kafe naondrantsika ary arabica ny 500 ambiny. Lafo vaovao hafa tanteraka kosa indray teny fanamboarana échappement indray no asa tena ho atolotra anao amin'ity androany ity. Ny asa manodidina an'izay sy ny olana no aranao anatin'ity fanadadiana izay entiny Mikael Armalola ity. Na fiara modely taloha na fiara vaovao taty aoriana dia tonga manamboatra échappement eto amin'ny tahina avokoa. Manomboka amin'ny 2,000 ariary ny fanamboarana échappement iray ary miankina amin'ny fahasimbana nefa ny saran'ny fanamboarana. Misy mandavataona ny asa na izany aza nefa dia misy ihany ny olana madinika raha ny fanazavan'ny Randria Manalina tahina mpanamboatra échappement. Ny olana zany indray
ndrendray hoe ohatrany hoe araka hoe ndrendray ohatrany hoe le hoe ohatrany hoe matériel zany ndrendray matériel ndrendray hoe tsy misy ny gaz ohatrany hoe carbure io zao ohatrany hoe resaka carbure esanao io zao tsy ndray misy fotoana tsy misy ohatr'izay dia ndrendray olana kely zay le mahafinaritra an'lisy lo le hoe amin'ny asa teny dia ohatrany hoe tsy dia hoe rehefa ianao zany eto ianao dia amin'le mahasa tena anazy zany tsy dia hoe manenjika fotoana fa ohatrany hoe eto sao dia ohatrany hoe eto tanàna ihany zany manao anazy fa tsy dia hoe mandeha lavitra ohatr'izany. Mandray commande ihany koa izy amin'ireo échappement foronina ohatra ho an'ireo fiara ilaina amin'ny fifaninanana isan-karazany. Tobila rehetrarehetra mihitsy zany tsy fity fa tsy io tena karazany rehetrarehetra zany tsy voatery hoe tobila inona na inona fa rehefa be dia be zany karazana tobila mandalo eto zany manao asa tena dia ajaony azy fa io na asa inona asa ataonao na inona ataonao zany fa rehefa ajaina zany le asa dia mavelona foana. Lono ny rano ny akamaroan'ny échappement simba tonga eto. Araka izany dia ny vanim-potoana ny fahavaratra no mahamaro ny mpanjifa tonga eto amin'izy ireo. Tsy misy mpanjifa mody maina fa havita avokoa ireo échappement simba rehetra. Tonga eto amin'ny pejiny fanatanjahantena isika vokatry ny liga any Espaina taranja baolina kitra izay miditra amin'ny andro faharoa amin'izao fotoana izao. Mitarika vonjy-baika Real de Madrid sy FC Barcelona samy manana isa enina fanadina. Toy omaly ny andro faharoa amin'ny fifaninana any Espaina ao anatin'ny Liga. Lalao telo no tanterahana tamin'izany. Teo amin'ny lalao voalohany Girona FC nandrehan'ny Real de Madrid teo amin'ny tokotaniny. Raha nivizotran'ny lalao ry zareo mpampiatrano no hita mirindra ny lalao andry ary izy ireo no nanokatra ny isa tamin'ny minitra faha 40 ny lalaovana tamin'ny alalan'ny Borja Gracia. Nosalan'ny merangeny isa tamin'ny minitra faha 7 rehefa nahazo fahadisoana tao anatin'ny surface de réparation i Asensio ary notsarain'ny kapiteny Sergio Ramos ny penalty tamin'ny alalan'ny Panenka. Sahala ny isa teny amin'ny solaitra be. Io isa raino raio no nialanina sasatra tao amin'ny ekipa rotota. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa nivadika tanteraka ny vizotran'ny lalao. Nahazo penalty faharoany tamin'ny alalan'ny Asensio ihany Real de Madrid tamin'ny minitra faha 12 ka Karim Benzema indray no nitsara izany. Roa no ray ny isa teo amin'izay fotoana izay. Minitra vitsy taorianan'izay nampiany Gareth Bale ny isa tamin'ny minitra faha 7 rehefa nahazo tolotra tsara avy amin'ny Isco. Tamin'ny minitra faha 20 nanome tolotra tsara i Gareth Bale ho an'ny Karim Benzema ka efatra no ray ny isa teo nanao doublé araka izany Karim Benzema tamin'ity lalao ity. Teo amin'ny lalao faharoa kosa indray dia saraka ady sahala tsy nisy nitoko FC Sevilla sy Villarreal. Ny fandanja tanteraka ny lalao na dia nahazo tombony tamin'ny fivezana ny lalao na ny position azany FC Sevilla. Teo amin'ny lalao fahatelo kosa indray dia teo amin'ny fionana Espanyol Barcelona sy FC Valence. Nivoaka nandresan'ny Barcelonais tamin'ny isa 2-0. Tany amin'ny fizara-potoana faharoa vao nikobana ny masina ratin'ny Neto mpiandro tsatobian'ny Valence tamin'ny minitra faha 12. Baolina izay tafiditry Esteban Granullo tamin'ny coup franc. Nampiany Borja Iglesias ny isa tamin'ny minitra faha 18 ka io isa 2-0 io araka izany no sarahany rotota. Mbola mitohy androany ny andro faharoan'ny Liga. Fionana eo amin'ny Levante sy Celta Vigo ary Athletic Club eo amin'ny ST Huesca. Raha ny filaharana vonjy-maika kosa indray dia Real de Madrid FC Barcelona no mitarika samy manana isa enina fa manatombo eo amin'ny baolina tafiditra ny Madrilène. Manaraka azy ireo FC Sevilla, Espanyol Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid samy manana isa efatra.
izay mivady maresaka iraisam-pirenena olona roa no maty ary raiky amby folona ratra vokatry ny tifitra vararaka nataona lehilahy iray nandritra ny fifaninanana jeu vidéo tany Jacksonville Floride namono tena avy hatramoa ilay tompon'antoka nanao izay asa ratsy izay fanadia. Ny alahady folakandro manoloana ny complexe Jacksonville lundi ao Floride nandritra ny fifaninanana jeu vidéo mandeha mivantana amin'ny tambazotra ny Tserasera no nitrangana ny tifitra vararaka. Raha ny fanazavana mpandray anjara amin'ny jeu vidéo Madden NFL 19 momba ny kitra Amerikanina no nanao ny tifitra. Vokany olona 3 no maty avy hatrany, iray tamin'ireo no navandoza ary tafiakatra 220 ireo naratra. Avy hatrany dia nandray ny andraikitra tandrify azy ny mpitandro ny filaminana, nanampy ireo niarambony ary nametraka ny fepetra rehetra manodidina ny faritra nitrangana ny fitifirana. Ny ororo sy ny taintaina tanteraka ireo nanatry maso raha ny fanazavana. Mampalahelo ihany raha resaka lalao no amoizana ny olona toy izao hoy izy ireo. Raha tsy ahiviny, efa matety mpitrangana ny toerana ny fitifirana toy izao. Efa nisy ny trangana ny fitifirana izay namoizana ny olona misy 7 tao amin'ny lycée Parkland Floride ny volana febroary lasa teo. Tranga izay nitarika fihetsiketsehana tsy aikato nataony ny mponina, nitaky ny fanajanonana ny fahalalalahana mitondra fitaovam-piadiana tao Etazonia. Roa taona talohan'io von'olona matsiraviny io ihany koa. Olona 70 no maty vokatry ny fifampitifirana tao anatina toerana fanaovana alim-pandizana iray tao Orlando. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitraninao nanaraka izany. Soafa tsara daholo tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.